ahoana marina? Tena mbola maleo tena ve ny fitsarana eto amintsika? Tenire matetika ny hoe tantandalany Madagasikara, na ihany koa ny hoe tsy misy ambony lalàna eto. Ny fanontaniana mipetraka ho an'ny rehetra dia ny hoe tena izany tokoa ve no zava-misy eto amintsika? Efa noresahana ombenombieny teto amin'ity fandaharana ity ny mahakasika ireo fandikan-dalana maro miseho eto amin'ny firenena. Mazava ny voalazany lalàna manoloana ny rafitra maha-republikanina any Madagasikara, fa misy ny atao hoe fitsinjaram-pahefana. Ny fitsarana dia rafitra iraingeza be amina firenena iray, saingy teboka lehibe ny fametrahana ny fahaleovantena ny fitsarana io amin'ny fanatanterahana ny asany. Nandritra ny famehana ara-pahasalamana iny dia tsikaritra sy ny arantsika rehetra nahita ny fandikan-dalana maro ataon'ny mpitondra fanjakana. Hita miariary ny fametrahany mpitondra lalàna, fa tsy azo atao ny mamory vahoaka mihoatra ny 50. Ny mahagaga nefa dia ny filoham-pirenena izay milaza ombieny isaky ny 12 andro ao anatin'ny kabariny io lalàna io no mamory olona etsero indray. Fa natao aniza zany lalàna? Inona no mba andraikitra raisy ny fitsarana manoloana ireny fanaran-dalàna ataon'ny filoham-pirenena ireny? Ny teboka faharoa no sady tsy kely dia mahakasika ilay raharaha famoaham-bola mihoapapana nataon'ny mpiaradia amin'ny filoham-pirenena ireny. Isan'izany ny famoaham-bola tamin'ny nividianana bonbon soseta sy ny teny anivo ny CCO. Tsy vao indray mandeha no manana olana ity ministry ny atitany ity teto amin'ny firenena. Ny raharaha doublon tamin'ny fifidianana, isan'ny tompon'andraikitra amin'izany ny tenany. Ny famoahana vola nividianana bonbon soseta nanosony io taratasy io ihany koa ity ministra ity. Ny fividianana fitaovana teny amin'ny CCO na ilay raharaha écran plat, mbola ity ministra ity ihany no isan'ny tompon'andraikitra amin'izany. Nanova gouvernemanta ny filoham-pirenena, io fa mbola tafaverina amin'ny toerany ihany io ministra io. Ny bianco aza moa izay mba ianteran'ny vahoaka dia say milaza imasom-bahoaka mihitsy fa mila fitoniana hono ny fanadiadiana momba io raharaha io. Fa rehefa iza zany dia ampiarina avetrany ny lalàna. Ny arantsika rehetra nafantatra fa olana tahaka izao ihany koa no nahatonga ny ministry ny fanabeazana teo aloha no esorina tamin'ny toerany no ilay olana Panier Garni. Ny ministry ny fanabeazana farany teo mahakasika ilay raharaha bonbon soseta aza moa tao anatin'ny fotoana ionany mivantana amin'ny solombavam-bahoaka no nandraisana fanapahan-kevitra ity ministra ity. Fa inona no antony fanapahan-kevitra io? Sa misy atahorana mafy so ipotra ny marina tamin'izany? Raha nametraka fitoriana momba io raharaha écran plat io moa ny antoko politika amin'ny vondrona dia tsy hita ny valiny hatramin'izao. Hoy izy ireo hoe iray volana sy tapany izao no lasa tsy nahitam-bokany hatreto ny fitoriana. Manay amin'ny fomba fiasan'ny fitsarana ireo mpanao politika ireto ankehitriny. Nanaitra ireo fitsarana rotota dia ny fitsarana miady amin'ny kolokolo sy ny conseil d'état izy ireo androany. Ka manay zahay sao dia ho lasa vary mangatsika indray ity raharaha mahakasika indrindra ny CCO ity tamin'ny alalan'ny ministry ny atitany sy Ramatoavadina zany. Satria izay mahita fa aingana loatra tamin'ny raharaha teo aloha zany, raha tsy anonona fa tsy Ramatoa Claudine Andriamatombola Rajona vo hitantsika fa aingana teo ny raharaha Roly Mercia ho an'ny fitsarana tsotra, ny raharaha Berija, reo fanenjehana mpanao gazety, reo fanenjehana administrateur sy modérateur amina fitantanana groupy amina cybercriminalité. Hoentina makaiza marina ity fireneny ity e. Araky ny efa rentsika teo ihany koa dia manampitrotraka ny aiainy maro ny fomba fiasa ny cybercriminalité. Fa rehefa ino ity sampandrara ity
no aingam-piasa. Raha ny raharaha mahakasika ny berija mantsy de ity no didi-pitsarana nivoaka omaly alarobia fa 30 ny volana septambra. Sazy 7 volana tranomaizana sazy miatra no azon'Andriamatoa Berija tamin'izany raharaha zany namana anankitelo nahazo fahafana madiodio ary iray rarahany nahazo fahafana no salasalana. Manarak'izany izay moa aty amin'ny fiarovana dia nanapa-kevitra ny ampiakatra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana ambony amin'izao raharaha zao satria aminay dia tsy faly zahay amin'ny didi-pitsarana izay navoaka amin'ny fitsarana. Izao fitondrana izao no anisan'ny dradradratra resaka antsoina hoe demokrasia teo amin'ny tendran'ny Ambohijatovo tamin'ny fotoananjany ary aminay raha amin'ny andro mangarahara ohatran'izao no mbola isy fanampenam-bava ary hitanay fa lasa fitaovana ilay fitsarana anampenana ny vavan'izay olona tsy mitovy hevitra aminay fitondrana. Ny tsikatra de aingam-piasa mihitsy io cybercriminalité io raha toka ny mpitondra no voatohitohina amin'ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny tambajotra serasera. Raha tsy aivina mantsy de efa nisy ny fitoriana izay napetraky ny Antoko-Timy mahakasika ny alatra soni ny filoha Marc Ravalomanana. Ankoatra ny mahalatra soni azy izay de eo ihany koa ny fanalambaraka sy fanendrikendrehana any filoha Marc Ravalomanana ao anatin'ny fanambarana izay navoaka ny olo tsy fantatra iny. Tsy hita izay toy ny raharaha hatramin'izao. De hoy ny Antoko-Timy hoe rehetra misy de lasa mialatsiny raha miteny an'izany hoe lasa fitaovana entin'ny mpitondra ampiasaina anaovana izay tanjona tiany hotratrarina. Zany hoe tsy mijorotsony zany zao no ataoko hoe ny rafitra misy any anivon'ny fitsarana na ny ministera amin'izay zavatra tena tokony hijoroana fa lasa sanatria hoe lasa iarovana nyzay hevitry ny mpitondra tiany ho tanterahana eto amin'ny firenena. Natetika ny Antoko-Timy ny arana tsy fanarahan-dalàna. Misy ny manala baraka ny antoko, manala baraka ny mpitarika ny antoko ao anatin'ireny tambajotra tserasera ireny ary nanao fitoriana ny Antoko-Timy tamin'izany. Efa tamin'ny volana avril no nanao an'izay fitoriana izay hatramin'izao tsy suiten'ilay izy. Kanefa manara-baovao tsika voatsela akory zao ny artista nisy nanao fanehoan-kevitra tany anaty Facebook angamba 3 andro taty aoriana de efa hita le izy efa voasambotra le olona efa hiatrika fitsarana. Izany de midika fa rehefa ny mpanohitra no mitory na efa 4 volana aty aoriana aza tsy misy valiny ilay fitoriana. Fa rehefa ny fitondram-panjakana kosa no mitory de aingam-piasa ny fikarohana ary 2 na 3 andro de hita ny valin'izany. Natao anisa zany lalàna eto amintsika. Mbola azo ianteherana ve ny falevantenan'ny fitsarana sy ny fisaraham-pahefana? Ny teboka farany no sady lehibe de ny momba ny tondrozotra. Lalàna no resaka eto ary ny mpitondra ihany no milaza fa tany misy lalàna i Madagasikara. Inona izany no antony tsy anatanterahana io fifanarahana izay nivadika ho lalàna ao anatin'ny tondrozotra io? Ny CFM ve no tsy nahavitany andraikiny sa ny mpitondra no tsy manam-piniavana anatanteraka izany? Hoy mantsy ny mpisolo vavan'ny orinasa Tico hoe ny adino nefa dia misy adidin'ny fanjakana lehibe ao anatin'izay fanonerana ny olona victime ny tamin'ny 2009 zay ka hatrantsika amin'ity zao amin'ny fanaovana an'ireo lalàna na texte zay mifehan'izany fampiarana feu de route sy fanaovana fametrahana an'izay fond hanonerana ny olona rehetra sy ny orinasa izay sy mpitehana sy potika tamin'ny 2009 zay. Nentina tamin'ny négociation tany Maputo Addis Abeba sy ny sisa ary ny farany tamin'ny fandrafetana ny feu de route iny. Ny fanarahana tamin'izany fotoana zany dia hoe ny olona rehetra izay victime rehetra tamin'ny affaire politique, événement politique rehetra tamin'ny 2002 ka hatramin'ny 2009 dia onerana. Tsy le olona namotika na nanao an'le asa akory, le asa fandrobana na fampitehana no hanonitra an'le izy, fa izy nisy Fonds National de Solidarité na Fonds Commun zay androtsahana ny vola dia ao no angalana an'izay vola fanonerana. Hatramintsika amin'teny zao ny Tico tsy nenan'izany, tsy nisy olona nahazo an'izany fanonerana izany tsika amin'teny zao
fa androany izahay mitondra nyity taratasy ity efa napetraka tamin'ny 2016 araka voalaza ny président CFM teo fa 1461 milliards 367 732 1141 ariary ny vola zay anana ny orinasa ty koa amin'ny fanjakana sy tokony ho alohan'azy amindreo onitra na mitehana nangalarana nanaovana anyty koa raha tena tanitandalana tokoa i Madagasikara inona no sakana tsy avitana io lalàna ao anatin'ny tondrosotra io fa ahoana mariny ahoana mariny